Ampinoina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen'ny nivavaka isika. Isa-maraina dia miantso ny anaranao izahay, mitera sy mankalaza ary manome vonatra anao ry Andriamanitra Rainay. Rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy satria nofoazonao indray izahay. Raha natory-tony maty tamin'ny alina dia indre ny hafalianay. Fa nomenao an'izao maraina vaovao izao. Misaotra indrindra Tompo, ny andronay rehetra dia atolotray mba hanjakanao ry Jesoa Kristy. Amen. Ry havana, arabaina isika fa tratro izao andro niakarana izao, ahatsiarovantsika ny niakaran'i Jesoa Kristy tany an-danitra. Ny Krismasy izay tsaroantsika isaky ny 20 ny volana Desambra dia ahatsiarovana ny dinan'Andriamanitra tonga olombelona tao amin'i Jesoa Kristy. Ary dia lehibe tokoa ny fankalazana ataontsika ny amin'izany. Dia tsy latsa-danja amin'izany kosa koa anefa ny andro niakarana, satria 70 andro tateo aoriana nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty dia tonga ny andro niakarana. Mbola velona 70 andro niaraka tamintsika ndriary tamin'izany fotoana izany izy. Ry havako, tonga izany fotoana ankehitriny izay hanandratana an'i Jesoa, hankalazana sy hanomezana voninahitra azy fa dia niakatra ho any an-danitra izy ary eo ankavanan'ny Ray. Inona moa no ataony ihany fa dia manomana toerana ho antsika, satria ho avy indray izy rehefa ho tonga amboninahitra. Amin'izay fotoana izay dia handray sy haka ny azy. Noho izany dia tsy latsa-danja koa ny fankalazantsika ny Tompo, fa hamezantsika voninahitra azy ao anatin'izao andro niakarana izao. Amin'ity fotoana anio ity dia ny Salamo 170 ry havana no hotoriana ka dia anentanana antsika tsirairay avy izany. Raha siram-pon'Andriamanitra moa dia amin'ny fotoana rehefa avy eo any am-piangonana no hamoboasana an'izany. Kanefa na izany dia mahafaly ihany mamaky ny 5 sy ny 9 amin'izany Salamo 170 izany amin'ny anaran'i Jesoa. Efa niakatra tamin'ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny Anjomara. Mankalaza an'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjaka antsika, eny mankalaza. Izany ry havana no ataoko hoe amintinana ny toriteny izay atao rehefa afaka taona fohy, satria miditra amin'ny sivy takany mahazatra isika. Dia amin'ny mahafoton-dehibe azy dia misy fandraisana izany, fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ity anio ity. Noho izany dia miomanam-po hampanahy isika rehetra hanatrika an'izany. Koa manasa anao ry havana, manasa antsika rehetra, manasa antsika ny Tompo ho any amin'ny tempolony, andeha hankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra indrindra Jesoa Kristy izay tsarovan-tsika fa dia niakatra tany an-danitra izy. Ary izany koa no manam-porofo ry havana fa isika dia mivavaka sy manompo Andriamanitra velona. Zava-dehibe koa amin'ny fiainantsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, hivavaka ary isika. Tompo dia ampianaro ary izay isan'andro mba hahay hankalaza sy hanome voninahitra anao fa Andriamanitra velona, ilay Jesoa Kristy izay ivavahanay, niakatra ho any an-danitra, tsaroana amin'ity anio ity. Ary dia miaraka amin'izany koa Tompo dia ampio izay hahay hankalaza anao amin'ny fiteny sy ny fihetsika, amin'ny atao rehetra, mandra-piandry indray ny fiavianao ry Jesoa Kristy Tomponay io. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa. Amen.